rehetra indray a manaraka sy tapaka amin'ny page Facebook Masterimo amin'ity maraina ity. Zo responsable commercial Masterimo ihany a no miresaka aminareo andrano. Araka ny efa nampanantenanay moa zany dia hiezaka izay a ny hamary andreo fanontaniana be da be izay apetraka reo amin'ny havatra miafina ao amin'ny page Facebook Masterimo. Ka voalohany amin'izany dia manontany nareo hoe inavy no garantie ilaina raha hoe hanao facilité de paiement atao Masterimo. Tsapany tokoa fa betsaka ny fahasarotana amin'izao amin'ny fomba fividianana tany a raha ohatra hoe misy olona iray zany ta hividy tany. Mety eo amin'ny lafin'ny fahalalana ankapobeny ilay izy a, mety eo amin'ny lafin'ny mahazo antoka ny fomba ahazoana an'ilay tany a, mety hoe amin'ny lafin'ny ara-bola koa sy ny sisa fa ny hanampy anao momba indrindrindra zany amin'ny piscine Masterimo nanomboka tamin'ny taona 2010 sy 2010. Rehefa misafidy andoha vidin'ny tany tsikelikely moa zany ny olona anankiray atao Masterimo zany rehefa mividy an'ilay tany dia mila mitondra karapanondro izy voalohany indrindra aty amin'ny birao, mitondra fanamarinam-ponenana ihany koa latsaky ny 3 volana, mitondra dika mitovy amin'ny RIB na relevé d'identité bancaire moa zany fahafantarantsika anazy raha ohatra ka manana compte any amin'ny banque ianao. Mila ihany koa Masterimo fanamarinana ny fidiram-bola na arakaraka izay asa ataonao moa zany, zany hoe copie na dika mitovy amin'ny fiche de paie ohatra 2D fiche de paie raha ohatra ka miasa amina orinasa ianao ary dika mitovy amin'ny stat indray raha ohatra hoe miasa tena. Dia araka ny fanontaniana avy aminareo ihany dia hoe inona avy ireo frais na sarany ho an'ny olona izay andoha vidin'ny tany tsikelikely moa zany. Tsy misy sarany tompoko ny fandoavana vola tsikelikely fandoavana vidin'ny tany tsikelikely atao Masterimo, zany hoe tsisy taux d'intérêt izy io fa mitovy ihany ny vidin'ny tany na mandoa indray mandeha ianao na mandoa tsikelikely. Raha misy olona 500 sy 900 eo isan-taona mividy tany atao Masterimo dia ataoko hoe ny 900 amin'ireo dia olona mandoa misitraka ilay fandoavana ny vidin'ny tsikelikely avokoa. Fanontaniana manaraka misy lova tompoko dia very ny taratasy ary mpiantany izahay hoe aiza no tokony aleha zany raha very ny taratasy momba an'ilay tany. Momba an'izay indrindra miankina tanteraka amin'ilay taratasy very ilay izy. Voalohany indrindra aloha zany mila manao déclaration de perte anao zany ohatra misy taratasy very atao atokantrano. Ilaina afantarana ihany koa hoe inona avy moa zany ireo taratasy izay very, dia mila mifanatona aty amin'ny birao angambany isika raha ohatra ka sendra an'izay cas zay ianao dia valinay arakarak'izay situation misy anao, arakarak'izay cas atrehanao ilay fanontaniana. Manarak'izay ny vente par procuration ozy ianareo rehefa hikarakara tany ve dia tsy mila sinoy amin'ilay tena misoratra anaty titre intsony sa tsy anaty acte de vente no tiako lazaina fa ny taratasy hafa mety ilaina. Izay indrindra ny vente par procuration tompoko rehefa nahazo procuration mazava sy misy sonia avy amin'ilay nanome procuration, ara-dalàna tsara ny olona iray dia afaka mampiatra ny fahefana izay omeny ilay olona nanome procuration tanteraka zany. Fanontaniana manaraka saika ambany tany momba an'ilay facilité de paiement momba an'ilay fividianana tany. Firy mois ny échéance ozy ianareo misy intérêt ve, misy garantie ve? Rehefa misafidy andoha mividy ny tany tsikelikely ianao atao Masterimo dia omenay 12 volana andoavana ny vidin'ny tany, ka ny 300 isan-jato amin'ilay vidiny farafahakeliny no ilaina amin'ny voalohany. Amin'ny fisika moa zany fa mitovy ihany ny vidin'ny tany na alohanao indray mandeha izy io na alohanao tsikelikely, zany hoe tsy misy taux d'intérêt ny facilité de paiement atao amin'ny Masterimo tompoko. Dia mankasitraka antsika rehetra nanaraka ty oronan-tsary ety hatramin'ny farany
mandrapiresadresabaka